maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa miombona amin'izao zoma 7 volana janoary izao. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray. Fiaraha-mandinika soratra masina ny salamo 8:10 andininy 7:10 hatramin'ny 20:10 no iombonantsika amin'ny teny fiantsoana. Salamo 8:10 manomboka amin'ny andininy 7:10. Mitsangana ridera sy anome voninahitra ny tompo izy. Hoy ny mpanao salamo, halako ny mpirosaina fa ny lalanao no tiako, fiereko sy ampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitra. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aho ka tsy homenatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinotsino izay rehetra mania amin'ny didinao, fa famitahatena ihany ny laingany. Fanaritaindrendrika ny ratsy fanarehetra amin'ny tany, izany no hitiavako ny teny vavolombelonao. Mipararehetra ny nofoko ny fahatahorana anao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa isan'izay nantsonao mba hanana anjara fiderananao eto amin'ity toera-masina ity amin'izao maraina izao. Misaotra sy mankasitraka anao koa no ny azahoanay mbola mahatsiaro ny fahasoavana nomena ho anay. Misy koa tsy fantatra hivelively izy ireny, kanefa hivelomanay isan'andro. Misaotra ry Tompo Andriamanitray. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ianao, ary fantatray ve fa niala nenina hatramin'ny farany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka nanome azo fanavotana ny mpanota rehetra. Manana anjara amin'izany izahay izao, dia mbola miondrika manetry tena te-hatratra, mangata-pamelana ry Tompo noho ny tsy fahatanterahanay, ny fahadisoana vitanay, ny fahotana mandrakotra anay. Engane ho tsapanay tokoa, fa voavela ny elokay noho ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Eto no angatahanay ny fanahy masina, mbola ombana indray, hitarika amin'ny famakina ny soratra masina sy ny fandinihana ny amin'izany. Hitombonay amin'ny finoana ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Mitenena ry Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Joda 4:20 voalahatra anjarantsika ry havana, vakitsika ny andininy 4:20 sy ny 5:20. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravony, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ampidana ny fanahinao tokoa ianao amin'ny fiangonanao, hampahiratra ny masony ahitany zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka isika ry havana. Era ohatra ny bokin'ny Joda avokoa ny boky ao amin'ny Baiboly dia vetivety dia voavakitsika. Tokotokana ihany zany ny antony fandroana hoe Joda 4:20. Zavatra vetivety ary 10 minitra isika miresaka momba ny bokin'ny Joda. Avy any aminareo ny resaka. Inona fantatrao momba bokin'ny Joda? Inona ny atao epistily katolika? Ho an'ny rehetra
olos ho an'ny rehetra fa tsy hoe ho andry zareo zanaky mopera. Tonga tao anatin'ny fiangonana ao anatin'ity boky ity misy hoe ny sokosoko ny ditra tao amin'ny fiangonana ny fampianarany diso. Niditra ny sokosoko aiza ho aiza zay ato amin'ny joda ve zany amin'ny petera sa joda dia hoe mitovy teny zany izy 18 lovakitsika ary fa efa nilaza taminareo izy amin'ny andro farany dia io zany le lazainy hoe apôstôlin' Jesosy Kristy. Zao mantsy ny lazainy ato hoe fahatsiarovinareo ry malala ny teny voalaza ny apôstôlin' Jesosy Kristy tompo tsika fahiny fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira. Fifandraisan'ireo boky anankiroa ireo. Inakoa inefatra izy zay ny teny mbola tsy ny toko ray ve dia jizy ho lazaina mihitsy tsika. Andao hoe avy atindray tsika no miandry fitenenana. Izy ary ny mpanoratra iko izay indrindra man akaiky kely zany ndry havana azitsika tonga dia ny valiana. Zanaky Maria sy Josepha ho hitantsika eo ambanimbany eo ny amin'izay filazan'izay. Ny mpanoratra dia i Joda zanaky Maria sy Josepha. Gamo zany indray izy ity demi-frère raitapo ve izy fianakaviana ve izy nefa milaza ny tenany ho mpanompony Jesosy Kristy. Mbola misy hiteny ve sika raha tsisy ary dia afaka mandroso sika bokin'ny Joda manoloana antsika. Firy moa ireo boky misy toko tsy misy afa-tsy toko iray ao amin'ny baiboly. Alefa azotra ny amin'ny testamenta taloha Obadia ihany ao amin'ny testamenta taloha dia izy ankoatra ny ao amin'ny testamenta vaovao. Mbola misy ireo jaune eo aloha ireo. Ny ahitantsika an'izany raha vetivety tsy hamadibadiantsika baiboly dia ary amin'ny fanolorana ny boky ao amin'ny testamenta taloha izay misy isan'ny toko sy ny fanolorana ny boky ao amin'ny testamenta vaovao izay misy isan'ny toko anarana dia isan'ny toko. Raha mijery sika amin'ny ilany ankavanana ao amin'ny testamenta taloha dia Obadia misy tsisy afa-tsy toko anankiray. Mijery sika amin'ny ilany ankavanana amin'ny fanolorana ny aran'ny boky ao amin'ny testamenta vaovao dia misy ny Filemona, ny Jaona, faharoa, fahatelo ary ny bokin'ny Joda. Firy zany ny totaliny? 10 ray 10 zay ny hitiavantsika azy. 10 ireo boky tsy misy afa-tsy tokotokana ao amin'ny testamenta taloha ary azo atao ny teny azo atao ihany ny teny hoe toko voalohany mba tsy hanarin'ny mpiaino hoe aiza ho aiza zany Joda 420 zany tsisy toko 420 satria ny mahavantana ny fiangonana moa dia ny milaza toko avy hatrany ao aorianany anaran'ny boky fa mety indrindra dia hoe tsisy afa-tsy tokotokany ka tsisy filarainy voalohany faharoa fahatelo fa avy hatrany dia manona ny andininy. Joda andininy fa 420. Io no anjara mofinaina antsika. Novakiko ny andininy anankiroa farany zany hoe ny 420 satria faingo moa zany ny faranan'io andininy fa 420 andao mba toizana hatramin'ny farany. Iza nefa namaky an'io Joda ray manontolo io na ankeonaraina ve tsisy namaky azy rehetrarehetra? Nanandra namaky an'io indroa ankeonaraina fa vita 10 minitra ampitombona 2 zany hoe 10 minitra miadany zany sady mba mandinidinika eny ampandehanana eny ihany hoe mizara firy ary zany izy ity ohatrohatra ny ahoana endriky ny soratrato. Ndao ary sika ny mpanoratra efa nilazaina tamintsika teo fa i Joda zay lazaina koa hoe rahalahin'i Jesosy. I Joda io dia ilay tonoina hoe Jodasy tsy Iskariota ao anatin'ny lisitry ny apôstôly.
raha ny tena razoina ny momba azy dia everina ho zanadralany Josefy izy io, fa rehefa maty ilay rahalany Josefa ara-tantara zany fa tsy eo amin'ny soratra masina, dia notezainy Josefa sy Maria ny vadina velany sy ny zanany, ary anisan'izany i Joda. Ao amin'ny Matio 7:15-5 dia milaza ny soratra masina rehefa hoe tsy tiva ilay zanaky Josefa, tsy anina va Jodasy va ny rahalany. Izay zany nisy toman'ny mpandinika ny soratra masina hoe i Joda, araka ny voalazany Ray aman-drenitsika teo, i Joda dia rahalany Jesoa, nampiany hoe demi-frère. Tsy demi-frère zany fa koa zay ny tena marina raha ohatra kany ny mpanao tantara. Zay zany momba ny mpanoratra. Izy dia mitondra anarana anankiroa, na izy Jodasy Iskariota na izy Tadeo, ary ao amin'ny soratra masina dia lazaina fa zanaky Alfeo izy. Zanaky Alfeo izy. I Alfeo zany no heverina ho rahalany Josefa. Rehefa maty Alfeo dia ndraisiny ny Josefa sy Maria ho ankonany ny vady aman-janany. Misy koa nefa manao fanazavana hoe taorian'ny Jesoa dia mbola niteraka i Maria sy Josefa, ary zanany ara-nofo Maria sy Josefa, fa velantsika any zany ry havana. Ny manoratra nyty epistily ty dia i Joda, isan'ny apôstôly, azaina koa fa rahalany Jakoby izy eto amin'ity soratra masiny ity. Dia voamarika namantsika teo ny fanetretenany fa na izany aza ny mombamomba azy ary ankonana dia nilaza izy tsy niteny izy hoe rahalany Jesoa fa mpanompony Jesoa Kristy. Zay ny mpanoratra. Izy io dia nosoratana manodidina ny 580 taonany Kristy, androny Kristy. Zany hoe amin'izao fanisany taona aorianan'ny Kristy zao zany taonjato voalohany izy ny voasoratra toy ny epistily rehetra, dia 580 taona taorianan'ny Kristy. Ny antony nanoratana araka ny voalazana matsika teo ihany dia fampitandremana ny fiangonana izay nidiran'ny fampianaran-diso antsokosoko, zany hoe miditra mangingina ao anatin'ny fiangonana ny fampianaran-diso ka mampitandrany amin'izany ny mpanoratra. Zay ny antony nanoratany azy. Fa mampahery ny mpino koa izy. Ny foto-kevitra lehibe dia izay hoe masina ny finoana izay nomenantsika, ny 15 sy ny manaraka misy milaza an'izany. Ny foto-kevitra anankiray dia ny filazana momba ny fitsarana ataon'Andriamanitra. Zay ny antony hira 2:20 ho tsaraina isika ka ilay teny velona. Ary ny manoloana antsika eto dia filazana ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny voninainy ny heriny. Ny fizarana ny boky io raha ny fizarana ao anatiny hitantsika eo ambany eo, ny fiarabana aloha toy ny epistily rehetra 1 sy 2, ny votoatiny 17 hatramin'ny 17 voalaza toa hoe milaza ny fidiran'ny fampianaran-diso, fa any amin'ny faraparany koa izy dia mitaona ny fiangonana mba hifampahery sy hifampitaona mandrakariva sario amin'ny afo no fisarika azy. Tao amin'ny olona ampahereziny olona. 17 hatramin'ny 17, 14 sy 15 moa dia tsodrano sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra mahaifa ny zavatra rehetra ny tompo. Ny teksta sy ny voambolana heverina ho manan-danja ao anatiny. Hoy ny soratra masina, ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafitohina,
sy ary ametraka anareo tsy anatsiny eo anolohan'ny vonainy amin'ny firavoravona. Ho an'izay maharo anareo tsy ho tafitoina, ametraka anareo tsy ampitoetra anareo tsy anatsiny, ametraka anareo tsy anatsiny eo anatrehan'ny vonainy amin'ny firavoravona. Inona no hoe maharo? Ny hoe maharo dia atsiarovana ny asary ny reny akoho zay mambomba ny zanany ao ambany elany amin'ny fotoanany loza na ny atambo, amin'ny fotoana ilana fiarovana. Zay ny dikateny menantsika moa zany le dikateny grika dynamenos, zany hoe misy hery mampitoetra, zany hoe ity ny hery fiarovana dia ao ambany io hery fiarovana io isika eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia manana fahefana hiaro antsika amin'ny zavatra rehetra, dia izay mihitsy hoe ninona dia eo Andriamanitra tahaka andreny akoho miaro ny zanany amin'ny orana, amin'ny loza sy ny atambo rehetra, amin'ny voro mahery. Ho an'izay maharo anareo tsy ho tafitoina, mahay miaro sary ny fiarovandreny akoho ny zanany. Tsy ho tafitoina, tsy hoe tsy hianjera dia trotrongy amin'ny lafiny fizika, fa tena fahalavona ara-panahy, fianjerana ara-panahy. Ao moa zany le 7:7 manipika mafy ny amin'ny fampianaran-diso mba dia arovan'Andriamanitra amin'izany isika. Ny hoe ametraka anareo tsy anatsiny dia ahitana sarindray olona ohatra hoe mibata entana anakaizy dia apetraka eo amin'ny toerany, na mibata ray aman-dreny mibata zaza anankiray dia apetrany moramora eo amin'ny seza. Mametraka anareo tsy anatsiny amin'ny vonainy, eo anatrehany amin'ny vonainy amin'ny firavoravona. Izay ilay dikan'ny soratra masina, ireo teny heverina ho manan-danja ao anatin'ity andiny soratra masina ity. Ilazana hoe ny famonjen'Andriamanitra dia fiarovana aloha amin'ny fampianaran-diso, tena mamonjy Andriamanitra, ary fametrahana antsika tsy anatsiny, fanomezana antsika ny fahamasinana. Ny farany moa dia fametrahana antsika hiara-manam-boninahitra aminy. Ireo no ambaran'ity andinity. Miaro tsy ho lavo amin'ny fampianaran-diso Andriamanitra, manamasina Andriamanitra, ary amin'ny farany famonjen'Andriamanitra dia voninahitra eo anatrehany. Mandroso indray isika ny zava-misy manodidina nyity andiny soratra masina ity. Efa nolazaina tamintsika teo fa izao soratra masina izao dia mamarana ny bokin'ny Joda, milaza fanomezam-boninahitra, nefa koa dia mampahery ny mpamaky. Doxologie io ny fitenenana. Ny zava-misy amin'ny lafiny manodidina ny texte efa nambara tamintsika teo koa fa ny epistilin Joda dia nipetraka na nivoaka no ny fisian'ny fampianaran-diso samihafa. Ary tao koa nilana fampaherezana ny mpino dia nisy fiangonana, nisy kristianina kivy sy natahotra manoloana ny fampiororona sy ny zava-miandry any aoriana. Rehefa ho tsaraina. Eto zany dia ahitana hoe Andriamanitra ny tompony teny farany, fa tsy ny fahalementsika na ireo zavatra mitabataba manodidina ny fiangonana, tsy ny fampianarana mitabataba manodidina ny fiangonana mety mampangovotra, mampanahitsika ny tompony teny farany, fa Andriamanitra. Amin'ny teny an'izany dia ohatra hoe tsy ireo fampianaran-diso izay manafika aty amin'ny fiangonana, tsy ireo sampy izay toa morongatra ankehitriny, tsy ireo fivavahana hafa izay toa mampiororo ny saintsika kristiana, ny tompony teny farany, fa Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra. Dia ary sika andray hoe raha dika malalaka izao soratra masina izao, inona no azo lazaina?
dia ndeha ovakitsika ilay izy. Io dika teny malalaka io zany hoe raha natambatra ny roa sy ny telo dia azo lazaina hoe io Andriamanitra io dia izy ihany no manana fahefana iaro, manana fahefana nafatsiny, manana fahefana ametraka anao eo amin'ny famonjena, ny voninahitra iara-manana amin'ny Kristy ary fifaliana zany. Andriamanitra izay manana hery tanteraka no miaro ny olona, tsy ho lavo amin'ny finoana, eo ny fampianaran-diso be dehibe, fa izy tadidio foana hoe izy ny toy ny reny akoho miaro antsika, tsy ho lasa ny voromahery, tsy ho lena ny orana sy ny sisa sy ny sisa. Izy mihitsy zany ilay miaro, ary izy ihany no mitondra azy ireo eo anatrehany amin'ny fahadiovana sy fifaliana. Amasinina isika dia ny sarin'ilay ray aman-dreny na olon-dehibe mametraka zaza anankiray eo amin'ny toerana mahafinaritra sy mahafaly. Ndreto ary foto-kevitra anankitelo. Andriamanitra no mahefa mitahiry antsika. Ny sary zany ilay hoe izy no miaro, mametraka antsika eo ambany fiarovany. Tsy miankina amin'ny tanjaky ny mpino hoe za manana finoana be na za matanjaka be ny heriko ara-fizika, ara-nofo, dia tsy matahotra ninninna, fa tena hoe Andriamanitra ihany no mahefa miaro anao. Manoloana ny fampianaran-diso zany dia tadidio fa rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra isika, ampy i Jesosy Kristy. Ninninna fampianarana fafin'ny olona eo? Mafy be isika satria arovan'Andriamanitra ny finoantsika, Jesosy irery ihany. Zay ny antsika réformé zay. Ankoatran'izay dia fanampiny fotsiny fa io ny fototra. Tsy ilaina akory aza fa ampy Jesosy. Tsy ampiana ninninna. Ny faharoa, araka ny voalaza teo ihany, dia Andriamanitra no manana fahefana anamasina. Tsy nifetsika tsy hanao amin'ny tsy hanao anitsina, tsy hanao androa, tena tsara zany, satria voavonjy ianao dia miezaka ampifaly ilay miantso anao, fa tsy zany no miantoka ny fahatanterahany famasinanao. Andriamanitra ihany no manamasina antsika. Andriamanitra no manamasina antsika na inona ndraikitsika, ary izy dia vonona mandrakariva amin'izay famindrana ny fahamasinana izay amintsika fiangonana. Andriamanitra mahefa mampifaly Andriamanitra. Ny famonjena dia famonjena mahafaly, manala ny tahotra, ny ovitra, ny amin'ny fitsarana, fa tena mampatoky hoe voavonjy aho ary amin'ny firavoravona no hijirako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, miaro, manamasina ary mamonjy, manome fifaliam-pamonjena izy. Miaro, manamasina, manome fifaliam-pamonjena izy. Mariana manokana eo amin'ny fahaenina ny hoe nahoana moa izy ity no tononina atao tsodrano any am-piangonana. Aiza ho aiza moa ny toeran'ny tsodrano amin'ny liturjiantsika? Any amin'ny farany, indraindray misy hira any amin'ny farany. Zao tamin'ny taondasa, ny mpiandraikitra voibe izay misolo tena ny synodal lehibe dia nanapaka ny hoe tsy misy hira intsony ao aorian'ny tsodrano. Zay indraindray tsika mbola manao ihany madiditra kely satria tsy mbola izay ny eo amin'ny boky liturjia asantsika ankehitriny, dia hoe mandalo izany teny izany, fa azavaintsika eto hoe nahoana tokoa moa no tokony tsy hisy hira intsony aorian'ny tsodrano. Dahoary aloha, ny tsodrano dia fanonana, fitahiana sy fanirahana. Io indraindray adinitsika fiangonana. Tononona ho antsika ny fitahiana ary tononona amintsika koa ny fanirahana amin'ny tsodrano. Ao anatin'io ao anatin'ilay fitahiana, fahasoavana moa izy eo amin'ny testameta vaovao, fa fitahiana ny tena betsaka ny amin'ny testameta taloha. Ao anatin'io ny fiarovana, ao anatin'io ny fitantanan'Andriamanitra, ao anatin'io ny fiadanana.
fa araka ny voalaza teo ao anatiny koa ny fanirana. Ireo zany ny zavatra raisitsika rehefa tononona amintsika ny tsodrano: fiarovan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny fiadanana, ary ny fanirana. Etsika ny tanana rehefa manolotra tsodrano. Marihana fa raha toka vahoakan'Andriamanitra na laika no mitarika ny fotoana ka manonona tsodrano dia tsy manandra tanana izy. Nahoana kosa no misy an'iny etsika ny tanana manao takizao iny. Ny fanazavana ny tanana raha ny mana zany dia manao an'izao aloha zay vao manao an'izao. Ny dikan'izao dia mangataka amin'Andriamanitra ilay mpanolotra ny tsodrano, ary manome kosa izy rehefa manolotra. Ilay tanana misandrahaka fa tsy manao an'izao mihitsy ny tanan'ny mpanolotra tsodrano fa manao an'izao. Tsy ho lemay koa fa miraraka tsara ny amin'ny fiangonana. Ny heviny dia voalohany hoe ilay tsodrano tahaka ny Arona nangatahana tamin'ny tompo dia akorinan'Andriamanitra eo amin'ny olom-boson'Andriamanitra ary aheliny sy zarainy amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Zay iny dia manintsitra ny tanana izy hoy ny Luka eo ambany eo fa 4:20 sy ny faraka amin'ny 20 Jesosy no lazainy eo dia nanome tsodrano azy, naniraka azy. Zay le fiafaran'ny testamenta vao moa texte fanirahana ny toy an'io dia any amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny filazantsara araka ny Luka. Eo zany no hoe ny tsodrano dia ilay ampitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony ary omeny ny mpanompony ny vahoakan'Andriamanitra ho fitahiana, ho fampiraisana amin'Andriamanitra ary ho fanirahana. Fitahiana, fiarovana, fampiraisana amin'Andriamanitra ary ho fanirahana, fiadanana. Zay zany ny tsara ho fantatra aloha. Ahoana ny inona ny vokatry ny fandraisana ny tsodrano? Dia mifanohitra amin'izay hoe maninona zany le tsy mandray tsodrano. Ny fandraisana azy dia milaza hoe manaja ny fiombonana sika, manaja ny liturjia sika. Rehefa mandray tsodrano zany sika dia mazava fa tafahombona amin'ny vahoakan'Andriamanitra sika. Samy hody any atokantrano fa tafahombony sika fampiombonana. Raha toa zany sika tsy mandray tsodrano dia maninona? Very an'iny tsy voaozina sao dia hoe tsodrano fanohitra amin'ny voaozina. Fa tena hoe nietaka tamin'ny maro sika. Fandraisana tsodrano zany dia anankiray amin'ny tsodrano hoe ny fampiraisana amin'ny fanahy masina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra. Iny zany dia fampiombonana. Raha toa zany sika ka mandray tsodrano dia voazona amin'ny fiombonan'ny fiangonana. Ny fandraisana ny tsodrano koa dia fanomezan-danja ilay tompony teny farany. Fanomezan-danja an'Andriamanitra ilay tompony teny farany. Izy no miteny farany, ajao izy. Amin'ny arifenitra moa rehefa mandray fitenenana ry havana ny mpandray fitenenana dia ny mandray fitenenana farany no lehibe indrindra. Ilazainy zareo reny tsy manako lazaina intsony efa voalazany teo aloha. Ny lehibe indrindra no tompony teny farany. Dia tena fanajanan'Andriamanitra zany ny fijanonantsika amin'ny fandraisana ny tsodrano. Fa lehibe koa le hoe iny no mitahiry antsika amin'ny fiombonana amin'ny fiangonana. Amin'ny tsodrano dia mampatsiahy fa ny fiafaran'ny fivavahana dia fiderana, manome fanantenana sy fiadanana. Zany no mahatonga antsika ho antsika eto moa zany tsy misy tsony tenenina rehefa mirava amin'ny fiangonana fa vita ny tsodrano, feon-javamaitso sany paritaka. Iny kosa aloha dia mbola tokony ianarantsika ny fanao sasany. Alamina tsara ny voaka fa tsy ondrin'Andriamanitra mifanototra mitady izay lalana andehanana eo. Fa tsika misy fotoromarika manaraka ny fandaminana ny diakonina. Itsika tsy manana teny ho lazaina tsony rehefa mifarana ny liturjia amin'ny feon-javamaneno tsisy ny teny tsony. Raha tsy hoe mila taina kely ny diakonina manaraka ny fandaminana ny diakonina ny
zavatra rehetra. Tsisy mihirantsony zany izy zany raha ohatra ka fampianarana ny avao tamintsika. Ao amin'ny liturgie amin'izao izy mbola misy hira fa ny fanapahan-kevitra efa nambara sy nampitaina tany amin'ny fiofana samihafa dia hoe tsisy hirantsony ao aorianan'ny tsodrano satria ilay tompony teny farany dia Andriamanitra no tompony teny farany. Ny tsodrano dia hanomezana toky anao araka izany fa eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainanao. Raha ampiarina izany andininy 420 zany amin'ny fiainantsika ho fampiorena-pinoana dia izao. Rehefa marefa ianao ka toa voadodona ny fampianarana samihafa miditra antsokosoko na koa melipatrana manodidina ny fiangonana any ivelan'ny fiangonana tadidio foana fa Andriamanitra dia toy ny reny akoho miaro ny zanany amin'ny loza. Ahoana ary ny amin'ny silamo, ahoana ary ny amin'ity fanimpody sampy-karazany be dia be eto ambonin'ny tany manafika ny Madagasikara ity, ahoana ary ny fampianaran-diso momba ny fiangonana ho andreo fikambanana mikirakira baiboly dia tsaroa fa tompo arovy aho tahaka ny fambombanao ny akoho amin'ny zanany. Tena miaro Andriamanitra, miaro tsotafotoina Andriamanitra. Ho fampaherezana na eo aza ny fakapanasy ny ady dia mahery isika, mahavita miaro anatin'izany koa ny tompo. Fampandinian-tena miankina amin'ny heriko ve asa miantrehitra amin'Andriamanitra ilay miaro manamasina ary mampody ny fifalipa amin'izeny. So mbola miantehitra amin'ny tenanao ihany ianao na amin'ny fahaizanao ny baiboly na amin'ny fahamasinana hiazakazahanao. Miantehera amin'Andriamanitra mahefany zavatra rehetra fa ny hevitra anankiray tsy takatrao ao amin'ny soratra masina dia omen'Andriamanitra anao. Ny kely heverinao tsy takatrao fenoan'Andriamanitra. Ny hery kely tsy ampy aminao fenoan'Andriamanitra. Miazakazaka amin'ny fahamasinana ianao, ilay kely tena tsy ahatanteraka anao fenoan'Andriamanitra. Izy ihany no ahazato isan-jato anao, anazy ny zato isan-jato fa ianao mety 50, ianao mety 9 ianao mieritreritra tena oke io 9 ianao farafabetsany fa anazy ny zato isan-jato, anazy ny fahefana rehetra. Ny fendriavana mahefany zavatra rehetra ny tompo, mahay miaro, mahay manamasina izy ary manome antsika famonjena amin'ny firavoravona no hidirantsika amin'ny voninainy amin'ny andro anankiray. Ireo ny fiarahamandinika soratra masina ny ombonantsika tamin'ity fotoana ity. Tadidio fa hivoaka eto ianao, handray tsodrano ianao dia miombona amin'ny fiangonana manontolo, amin'ny fiarovana, amin'ny fahamasinana ary amin'ny fifaliam-pamonjena. Amakivaky ity tontolo andro ity eo ambany tsodrano maherin'ny tompo isika. Fanao amin'ny tsodrano izy io mitohy amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia hitantsika moa amin'ny farana amin'ny amenna ity bokin'ny Joda ity. Eny ary rehefa niditra moa ireo sampanasa fikambanana dia nezahantsika nafoezana mba hifampitsonjovana ny fiarahamandinika soratra masina. Nampianarina antsika teto zany ny hevitry ny atao hoe tsodrano, ny lanja ny atao hoe tsodrano satria anisan'ny andininy tsimpon'ny fiangonana atolotra ho tsodrano ity andininy ity. Tsodrano dia fanonana, fahasoavana ao anatin'izany ny fiarovana, ny fitahiana, ny fampifandraisana amin'Andriamanitra, fa ao anatin'izany koa ny fanirahana anao. Miangeto ianao, tsy hoe arovana, amasinina, tsy hoe omem-boninahitra, omena famonjena fotsiny, avoaka amin'ny fifaliam-pamonjena, fa irahana koa ho vavolombelon'ny tompo. Eny ary raha tsy misy fitenenana dia marantsika hivavaka isika riavana. Faly izahay tompo mbola nanana anjara indray tamin'ny fandalinana ny teninao tamin'ity anio ity. Engane horaisanay amin'ny fahatokiana ny fahasoavanao mba ho tsapanay fa milalaka alehanay rehetra dia miaro ianao, miaro anay tsy ho azon'ny fakapana
miaro anay tsy ho lavo ny fampianaran-diso, miaro anay amin'ny loza sy ny atamboko mety piseho sy mitranga eny amin'ny fiarahamonina eny. Inganeo ho tsapanay fa manamasina anay ianao ka miezaka ataonay ampifaly anao amin'ny fanatanterahana ny sitraponao masina, dia ianao no miantoka ny fahatanteranay amin'izany fahamasinana izany. Engane ho tsaronay Andriamanitra fa miombana tanteraka aminao sy ny zanak'Andriamanitra rehetra, melo-patrana manerana ny tany izahay raha hiala eto amin'ity toerana ity. Dia ho faly izahay makivaky lalam-pamonjena miaraka aminao Kristy, ary manantena indrindra fa ho tafahoana aminao ao amin'ny fanjakanao be voninahitra. Ankehitriny ny angatahnay dia ny mbola hitehirizanao anay, joroanay ho vavolombelonao amin'izay rehetra atao mandritra izao tontolo andro izao. Fa hieveranao indrindra koa ny ankonanay amin'ny toerana misy azy ankehitriny, eny an-dalana izy na efa any amin'ny toeram-piasana, mety mbola ao an-tranoko. Omany izy ireny ka mangataka anao Tompo, anatsotra ny tananao mba hitsodrano azy, hanome fitahiana, fiarovana, fanamasinana, ary ahatsiarovana fa anisany voahiraka koa izy ireny. Apetraka eo am-pelantananao ny manamanjo misy fianakaviana, tramanjo ampaherezana eto afaka fotoana fohy. Apetraka eo am-pelantananao ireo manana olana na inona endriky ny olana, mianjady amin'izy ireny. Tononay aminao ny firenenay Andriamanitra, dia ho firenena tena ho avozinao amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fisainana, amin'ny fomba fanao, ary ahitana fandrosoana bebe koa hatrany mba hifaliany ny malagasy ary hiadanany sy handriny fahizay. Dia mangataka aminao ho an'ny fiangonana, mba ho fiangonana fenonao fiarovana, ho fiangonana ahatanteraka ny irakao ny fiangonanao. Atambatrary ny vavakay amin'ilay nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisaoriavana ny tsodrano izay tonoina sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ho an'izay maro anareo tsy ho tafitohina sy ampitoetra anareo tsy hanatsindy eo anatrehan'ny voninahitra amin'ny firavoravona, ho an'Andriamanitra tokana sy mpamonjy antsika ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.